No tanterahana izao fotoana izao no ny fatsapan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny komina Antananarivo renivohitra fa mila mivoatra ny rafi-pitantanana ny sekoly fanabeazana fototra. Mazava tsara ny andraikitry ny ronontota voafaritry ny lalàna amin'ny fitantanany sekoly ambaratonga fototra. Ny an'ny ministera misahana amin'ny fitantanana administration sy ny rafi-fampianarana. Ny an'ny komina kosa dia tompona andraikitra misahana amin'ny fototra afitrasa. Koa natao izao fiarah-miasa izao ametrahana rafitra fiarah-mitantana mangarahara anatsarana ny tontolon'ny fampianarana. Koa dia matoky ary izahay komina Antananarivo renivohitra fa santatra ihany izao sonia atao izao satria ampiaritsika eto amin'ny sekoly fanabeazana fototra 2020 ambiny manerana Antananarivo ny modely mpitantanana izay santaritsika androany. Ka dia misy matoky fa zavatra tsara no ataontsika ary dia isy bokany tsara zany hiatraika amin'ny taranaka, hiatraika amin'ny ray aman-dreny maika moa fa hiatraika amin'ny firenena mba ho voninahitry ny firenena Antananarivo renivohitra. Misaotra tompoko. Ary fatantsika fa ny école IEPP Sorano tahaka izao dia misy ny magasin maro ny parking, ny box izay misy fidiram-bola tokony hanaovana fototra afitrasa ho an'izao IEPP izao sy ny hafa eto Antananarivo renivohitra. Dia noho izay antony rehetra izay mba fomba fitantanana azy mba mandeha amin'ny rariny sinitsiny mba hisin'ny mangarara dia napakefitra ny commune de Antananarivo sy ministère fanabeazam-pirenena zany fa isy natao hoe fiarah-mitantana na comité de direction izay avy aminareo zany hoe solitena efatra avy amin'ny commune, efatra avy amin'ny ministère fanabeazam-pirenena, roa avy amin'ny FEFI zany hoe fikambanana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny tompona andraikitra anray ny tale-tsekoly 12 eo zany ireo comité de direction izay tantana ary izy ireo no manapa-kevitra amin'izay fomba hitantanana ny vola sy tantanana ny ny fototra afitrasa izay misy zany ao anatin'izao IEPP izao. Izao zany no natao dia ho taratra sy modely fa afaka miara-miasa ny ministère fanabeazam-pirenena amin'ny entité hafa na amin'ny SDT ary izay no tokony natao ary tsy jerevana mihitsy hoe ahoana ny firak-hevitra na ahoana ny firazanana na ny finoana fa Antananarivo no jerena dia izay mahasoa ny zanaka malagasy no atao. Ary izao zavatra dia tsy janona amin'izao fotsiny fa efa nifampiresaka izay niaraka tamin'ny ramatoa be ny tanàna sy ny mpiara-miasa izay akasitrahany indrindra fa ho velarina amin'ny IEPP hafa izany fiara-miasa zany na amin'ny sehatra hafa koa izay mba hifanampiana amin'izany lafiny fampianarana izany. Raha ny Antananarivo renivohitra no mijery ny taranaka faramandimby dia tsy misy afa-tsy ny fitaizanany ankizy zany, tsisy mahavita irery. Ka ny ministera amin'ny fanabeazana zany ataoko hoe tena zay ny idéal azahoantsika mitaiza ny vahoaka zanaka malagasy mba ho amin'ny fampandrosoana tsaratsara koa ary modely ho an'ny hafa koa zany le izy. Ny tombontsoan'le izy dia tena hoe hitan'ny zao tontolo zao, hitan'ny malagasy mpiray-tandrazana rehetra fa misy ny fifampanantonana, misy ny tanjona anankiray izay fampandrosoana ny ankizy izay taranaka zany ho amin'ny tsara kokoa, ho amin'ny tsara indrindra mba hahazoantsika manana firenena vanona. Dia tena mahafinaritra le izy satria be ny fanantenana hoe hitombo araka ny lazainy teo tsy voandroany ihany le izy fa ho tohizana amin'ny ambony eo amin'ny 2020 EPP. Faly eo ary tena faly na fitany izao convention de partenariat zao satria no nataony ny tantara dia ny ministère fanabeazam-pirenena sy ny commune urbaine Antananarivo no navita voalohany izao fiara-miasa izao. Zany no midika fa samy malagasy tsika afaka miara-miasa ary tsy jerevana tavan'olona fa izay olona rehetra tia tanindrazana tiana Antananarivo dia afaka miara-miasana tsara miara-miasa.